Tsy maintsy averina ny tetikasa MCA Millennium Challenge Compte fandaran'asa amerikana izay anisany nanampy tamin'ny fanatanterahana ny tetikasa fanavozana amin'ny fananantany. Io no anisany hevitra lehibe mivoaka tao anatin'ny fihaonana teo amin'ny nisy-mpanjakana misahana ireo tetikasa fiadidinan'ny Repoblika ny fanajarianan-tany ary ny fampitaovana Rivra Kotovao sy ny masoivoan'ny États-Unis Robert Yamet. Araka nambaran'ny ambasador amerikana dia amin'ny herintaona nodiniana ny antota taratasy Madagasikara. Efa eo amin'ny fanomanana ny famerenana izany ny firenena roa tonta amin'izao fotoana izao. Fepetra eo amin'ny 10 eo kosa no tsy maintsy fenoana vao afaka mamerina indray io fandaran'asa MCA io. Anisan'ny fepetra takiana ny fahaiza-mitantana sy ny fiarovana ny zon'olombelona. Of course, the relationship with the ministry and the Minister of State is an outstanding relationship. We think along the same lines. We are fully supportive of each other. We discussed the road to national reconciliation. Voarisaka nandritra ny feonany rotota ihany koa ny toe-dra-pirenena. Nanamafy andriamatoa Robert Yamet, ambasador amerikana fa manohana ny fampihavana-pirenena ary mirary ny havitan'ny izany hatramin'ny farany. Nakasitrahany araka izany ny dingana efa vita ny firenena indrindra ny firosoana fanantotosana ireo fifidianana ara-demokratika. Naneho fahavinonana nampy amin'ny fomba samihafa ny fanantotosana ireo fifidianana mbola tsy vita ihany koa ity ambasador ity. Naneho ny fankasitrahana ny fitondrana amerikana ny nisy-mpanjakana Rivra Kotovao tamin'ny nanendrena indray ny ambasador azy eto amintsika. Firenena lehibe mpiara-miasa akaiky amin'ny Madagasikara États-Unis, mpanampy sy mpanohor-hevitra hoy izy ary tsara ny fiara-miasa hatramin'izay. Anisany nanosika antsika mihitsy izy anatin'io resaka réconciliation nationale io voalaza teo tsy everipintsony fa ny tena nitonany resaka ankoatran'ny fanantenana roa azy teo dia ny mpampilazana aminy fa ny États-Unis tokoa izay dia mahafaly ny malagasy amin'ny fotoan'izao ny fanjakana hoe tapaverina nametraka ambassadeur eto izy. Zatra lehibe zany ho antsika eo amin'ny fifandraisana eo amin'izao tontolo izao milafy ny fifandraisana. Faharoan'izay dia fantatritsika tsara fa ny États-Unis à travers ireo indrindra ny ambassadeur dia anisany manana principe lehibe hijoroana eo amin'ny lafin'ny fitsondrovana maha-olona fanajana ny zon'olombelona sy ny sisa dia ireny dia ataoko hoe ary-fanina anankiray ho antsika. Mitovy kosa ny fomba fijery teo amin'ny roatonta amin'ny fiara-miasa tokony apetraka miaraka amin'ireo asa tokony tanterahana eo anivon'ny ministera-mpanjakana.